Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary manonona ny fiadanany sy ny fitiavany hanapaka any am-pontsika tsiraray rehetra any. Tamin'ny 8 septambra teo dia nambara ofisialy ny fahafatesan'ny mpanjaka vavin'ny Angletera, tsy izay zany fa ny reine Elisabeth faharoa, ny amboa zany ny mpanjaka vavy zay moa no fiantsona sy fanambarana ny olo-mpanjaka toy ireny rehefa maty, dia antsoina hoe miamboa ny mpanjaka vavy reine Elisabeth II rehefa ny vahiny tetỳ tany 96 ans, 70 taona ary nanjaka 70 taona teo amin'ny fanapahany. Ny reine Elisabeth II dia misy milaza fa tafiditra ao anatin'ireo complotiste, izany hoe ireo pitsikombakomba avolenta eo amin'ny rivotra misy ety amin'ity zao tontolo zao ity, mpisahana sy mpisera ny tontolo politika anatiny sy ivelany ao amin'ny ambonimbony toeranao ireo antsoina hoe élite mondiale ny mpanjaka vavy. Misy mihitsy ny miteny fa tafiditra ao anatin'ny 5 complotiste ny mpanjaka vavy, izany hoe raha fitiniko fohifohy za 5 complotiste zay dia ny Illuminati, ry zareo franc-maçonnerie, ny ireo antsoina hoe partisan ny extraterrestre, ny apocalyptique, ity tondrako fanazavana vetivety, tsy le apocalyptique ambaran'ny John apôstôly John, lay fampisehoana naseho fahitana tamin'ny apôstôly John tao amin'ny nosy Patmos ny resaka eto, fa ohatrany hoe ry zareo mpikirakira mpanandro ny ohatra hoe ny calendrier maya reny zareo mpikirakira ny tontolon'ny ésotérisme sy ny mystika ka manambara ny farahandro ao anatin'izay izay ty branche apocalyptique ambarako eto ity. Dia reny fivoizana ny tontolon'ny réchauffement climatique izay mifono endrika farahandro sy zavatra ohatran'ireny manambara catastrophe naturelle ireny ao anatin'ilay branche apocalyptique daholo ireny. Tsara fantaritsika izay précision zay. Dia ny farany fahadimy ao anatin'ity théorie de complot ity ireo 5 complotiste antsoina hoe élite ety amin'ity zao tontolo zao ity dia tsy iza akory fa ny branche reptilienne izany. Dia io branche reptilienne io branche reptilienne io no misy ny mpanjaka vavy Elisabeth II hoy ireo mpilaza sy mahay azy. Tsy izany no miteny an'izay fa ressource tsotsotra izay nataoko fintina izay afaka mitapesika ao amin'ny Google, any amin'ny réseau isan-karazany any manatsikafina an'izay fanambaratsika fohifohy izay. Fa eto ny tena tiako hitondrana topika ho antsika. Ny zavatra misy ry havana dia variana amin'ny fahafatesan'ny reine Elisabeth ny malagasy. Focalisé ary raha ataoko définition tsotsotra dia toy ny hoe omniprésent eo amin'ny fiainana malagasy ny fahafatesan'ny reine Elisabeth II. Ary zany teny amintsika fa tsy mijanona eo io satria mbola ho pire noho ny vaovao izay manepotra ny vahoaka malagasy sy manarona ny vahoaka malagasy amin'izao vanim-potoana irasantsika izao ny resaka reine Elisabeth II, fa ho avy ny fotoana izay anosorany zareo ny mpanjaka Charles officiel ilazako amintsika hoe matanjaka be mihitsy ny réseau sy ny média amin'izao vanim-potoana iresantsika izao. Ary zay zavatra zay raha hitariko kely dia ilazako amintsika hoe maka ny toerany fanamasina mihitsy ny vaovao fahafatesan'ny reine Elisabeth II izay hitohy amin'ny fanosorana ny mpanjaka Charles izay andimby azy hifehy ny fanjakana anglisy.
ny tianambara ao anatin'izany rehetrarehetra izany de hoe fietsin'ny demonia, fietsin'ny devoly, ary ny circonstance ohatran'ireny ny contexte ohatran'ireny dia événement créé ny satana mihitsy, interférence tsindriny atanjaka bebe kokoa amin'ny alalan'ny réseau sy ny internet 5G, ny 4G, ny sampana isan-karazana, ny BFM TV, ny TVM, ny MATV, élément any satana daholo reny anandoto ny sainao sy anabado ny fisainanao sy ny fieritreretanao tsy ahafahantsika mahita ny eran'ny filazantsara an'ilay afatra tena tiako ampitana, tsy ahafahanao mahita ny fahasoavan'i Kristy fa isaky ny miratra io masonao io dia Elisabeth partout, isaky ny misokatra ny sofinao dia Elisabeth partout, isaky ny misaina sy mieritreritra ianao Elisabeth partout, je vois Elisabeth partout. Zay ny tena tiana ampitaina ato anatin'ity topika ity. Kanefa raha petraka ny fanontaniana hoe ny baiboly tompoko, ny baiboly sœur sy frère, dia misy ihany koa ny reine Elisabeth ao amin'ny filazantsara ao. Ary raha omeko indisy kely tsika dia sokafo ny baibolinao any amin'ny Luka toko voalohany manomboka eo amin'ny 15 eo hatrany amin'ny farany any amin'ny 19 any raha tsy diso dia milaza ny tantaran'ny reine Elisabeth zay faminaniana any amin'ny Isaia toko 7:7 sy ny Malachi toko 7:1 milaza ny amin'ny Jean mpanao batisa ialolalana an' Jesosy Kristy, misy poids be mihitsy zany eo amin'ny filazantsara sy ny resaka famonjena. Fa zany tena amintsika fa be da be mihitsy ny olona no tsy mahafantatra an'izany hoe misy reine Elisabeth de manandevo azy, manajamba ny masony, tsy ahafahany manana colure mahita ny eran'ny filazantsara. Misy reine Elisabeth ihany koa izay Andriamanitra tao an-danitra mihitsy ny tsy tono nametraka azy ao amin'ny filazantsara. Tokony ho fantatsika ny tantarany, tokony ho asiatsika référence sy omentsika lanja satria isan'ny ressource, isan'ny loharano, lohalaharana ny sokafan'ny lalam-pamonjena ho aso anao fialovana lalana Jesosy Kristy. Ka mampianatra antsika foana ny filazantsara, mampianatra antsika foana ny soratra masina hoe ity zao tontolo zao ity dia mandalo ihany, ity zao tontolo zao ity sy ny filany sy ny rehaka misy ao anatiny sy ny afetsifetsen'ny demonia apatory anao sy ampiraikiraiky anao, mandalo daholo zany rehetrarehetra izany. Aoka sika ngataka mandrakariva amin'i Jesosy Kristy izay toe-po sy toe-panahy, izay esprit izay hoe ny zavatra misy rehetra miseho eto ity zao tontolo zao ity dia zavatra etsihan'ny demonia daholo mba tsy ahafahantsika mahita ny hevitra ny soratra masina sy ny herin'ny filazantsara, ilay lalam-pamonjena miafina sy sarobidy harena mandrakizay afen'ny demonia amin'ny trangan-javatra ety amin'ity zao tontolo zao ity ao anatin'ilay efa hoe mampangalatra azy, angalarin'ilay source biblika, angalarin'ilay source famonjena, angalarin'ilay source elan'ny filazantsara, dia ajamben'ny masoko sy ny masonao tsy ahafantatra an'iny dia iny ihany no usurpen'ny satana ahodiny kely fotsiny ahafahan'ny satana maka toerana eo amin'ny fiainanao ao anatin'ny contexte hoe ajambainy ianao. Ka manao rappel amintsika zany hoe aoka sika ho mailo, aoka sika ho malina fa ny source ny vérité, ny source ny fiainana mandrakizay, ny source n'izao zavatra hitatsika izao dia tsy izay asehoan'ny demonia atsika mahatonga atsika hatory sy iraikiraiky ao anatin'ireny fa ombadika
dia misy fiainana mandrakizay ao ambadika dia misy erany filazantsara salut famonjena hoaiso anao ka mila hitatsika ireny mila misokatra am'ireny ny masotsika ary mila mahony tena sy endry foantsika amin'ny zavatra misy ety am'ity izao tontolo zao ity. Zay ny afatra fa mirasoantsika rehetra dia tahiny Jesosy Kristy mamirapiratra eo amin'ny voninahiny. Veloma tompoko.